misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahamerabaatsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity dia anohy indray mahakasika ny joby isika zava-dehibe ny tokony hatakaratsika an'izany alohan'ny dirantsika nefa amin'ny lesona anio dia hivavakasika ry tompo tianay mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray efa ny mandinika ny teninao ka ny teninao tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay fa hoanatra ho jiro manazava ny fiainanay hanala ny fisalasalana rehetra ka fanay miorina tsara ao aminao ihany koa aminaran'i Jesosy amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe efa nandinika any joba mpanompoko va ianao? Fitahiana tokoa izany hoe fantatra sy tiana ary ankasitrahan'ireo izay akaiky ny teny izany. Eto anefa dia ilay Andriamanitra paharen'izao rehetra izao mihitsy ny tsy toa no mahafantatra anao manokana tahaka ny ahafantarany any Joba ary tsy vitan'izany fa ataony reare mihitsy aza ny momba anao. Natoko Joba fa tia azy Andriamanitra na dia rehefa nahatsiaro nafoy azy izy any amin'ny faran'ny bokin'ny Joba vao naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny izay rehetra veriny Joba ka no hamarininy teo anaty namana izy. Inona fa nanana fifandraisam-panekiana tamin'Andriamanitra nandritra ny taona maro Joba ka nahafantatra tsara ny fitiavany, nahafantatra tsara ihany koa ny fahasoavany. Saingy tsy tahaka ny antony izay tsy maintsy haretany an'izao fijaliana mafy izay manjoa azy izao. Ny fahamarinana any manan-danja ho an'i Joba dia ity: mihevitra lalina ny aminy Andriamanitra, nandresy satria ninoany hatrany izany fahamarinana izany. Rehefa mandalo fahoriana isika ka tsy haitsika hazavaina izay mitranga dia mety hanao tsoa-kevitra momba an'Andriamanitra isika na mikasika ny fihetseham-pony momba antsika. Mazava loatra fa ny tsara indrindra dia mifikitra amin'izay lazain'ny Baiboly momba an'Andriamanitra fa tsy ny manomba-tombana fotsiny. Ny zavatra tsy fantatr' Joba ary matetika adinontsika koa dia ity: misy tantara hafa miseho ankoatra ny tantarantsika. Tsara koa ny manamarika fa tsy mahatsiaro raha honantsika tsy akory Andriamanitra raha be fanontaniana sy mitaraintsika tahaka ny ataon'i Joba. Eo amin'ny fiainantsika dia mety ho takona amintsika ny ampahany lehibe amin'ny zava-miseho. Rehefa mitranga amintsika izany dia aoka toky an'Andriamanitra isika izay mahita ny zavatra sy mahalala an'izay mahasoa, na tsy takantsika ankehitriny aza ny antony fijaliana sy ny fahatiantoka mahazo antsika dia tsy azontsika atao ny manova an'izay efa fantatsika fa marina momba an'Andriamanitra. Hamarana tsy ho ny fanaintainana izy tahaka ny nataony tamin'i Joba ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masina ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa tokoa ny zavatra taloha. Hoy ny Apokalipsy 1:24. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Dia tahaka ny ainan'ny Joba dia mangataka aminao ihany koa izay mba hampijoroanao ka tsy salasala inona zavatra mety ho misy ho fahasahiranana, ka
mba ho joba eo amin'ny manodidina anay any izahay ho joby amin'ny fiarahamonina ihany koa, ka na mety ho maro manilika na manondromolotra dia hitoky amin'ny teninao izay satria fantatray fa lalipaka ny fitiavanao anay. Dia taio ny tsirairay avy isan-tokantrano izay mandray ny teninao eto aoka ianao aho homba azy hiaro azy ary hanome hery azy mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.